Tsy mbola misy hatreto ny fanapa-kevitra ny governemanta mahakasika ny fampidirana ny mponina Madagasikara ao anatin'ny fihibohana indray. Tsy mbola anatin'ny dingana andray vakisiny ihany koa aloha Madagasikara hatreto satria mbola mampirisika ny fanjifana. Ny vokatra vendy malagasy dia ny CVO na ny CVO+. Anisan'ny mpaniministra ny serasera sy ny kolotsainy sady mpitondra teny governemanta Lalatiana Rakotondrazafy Andre Tongarivo ny fandarana isan-kerinandro ataony amin'ny manjery mpanjakana androany zoma ny fitantanana ny valanaretina COVID-19. Notsindriny ity mpitondra teny governemanta ity fa arahariny raha toa ka tsy miditra amin'ny fanaovana vakisiny fanjakana malagasy no ireo fiantraikany ratsy nanana ny vakisiny teo anivon'ny firenena efa nampiasa. No mafisiny ihany koa fankataovan'ny bankery isam-pirenena ny paikady entin'ny filohan'ny repoblika hiadivana amin'ny COVID-19 hoy izy. Ka zany indrindra no nahazoantsika ny fanohanana ara-bola izay nanaovantsony tamin'ny larobia lasa teo. Na dia izany azy dia miaiky ny fitondram-panjakana fa miakatra ny tany olona mitondra tsimokaretina coronavirus any amin'ny faritra sasany toa ny Nosy be sy Antananarivo ary Mahajanga. Tanterahana 7 ka hatramin'ny 13 Aogositra ny fanadinana Bakaloera ao ny fampianarana ankapobeny sy ny andiany voalohany amin'ny Bakaloera teknika amin'ny 12 ka hatramin'ny 15 Aogositra kosa ny andiany faharoa ny Bakaloera teknika. Navoaka ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana siantifika androany zoma ny tetoandro ny fanadinana ny Bakaloera amin'ny teo ampianarana 24 ity. Misokatra manomboka faharoa amby 20 ny volana Martsa ary farany amin'ny 20 Mey kosa ny fisoratana anarana ao ny mpandray anjara amin'izany. Misy sara mpisoratana anarana 5,000 ariary kosa ho an'ireo mpandray anjara tsy miankina amin'ny sekoly ary rahitsy ariary kosa ho an'ireo mpianatra tsy mizaka zopirenena malagasy fa manaraka ny fianarana eto Madagasikara. Nipotra sy ny seho misalotra ny anaramafilohan'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra azy Raoul Arizaka Rabekoto androany zoma 12 Martsa tany Rabat Maroc. Ny solontenan'i Madagasikara tany amin'ny fivoriamben'ny CAF sy ny nandatsabady nandritra ny fifidianana ireo mpikambana ao amin'ny komity mpanatanteraky ao amin'ny CAF. Anisan'ny kandida nofidiana tao anatin'izany fifidianana izany Ramatoa Patricia Rajery-Arsion izay efa ao anatin'ny komisiona misana kitra vehivavy tao amin'ny CAF. Efa tamin'ny volana febroary 2024 no niala teto Madagasikara Raoul Rabekoto ary tsy nahitany teny firy intsony. Nisy ny fanadidina ny sokafan'ny Boromaleo tena misana kolokolona ny Bianco mikasika an'ity filohan'ny FMF ity ary nisy mihitsy aza ny filazana fikarohana azy tamin'izany fotoana izany.